noho izantsika ny fandinihana ny tranga tamin'ny herinandro masina dia indrindra moa androany zoma masina na hoe ny zoma tsara moa fatsontsika azy dia amin'ity androany ity isika dia hidoka sy hijery manokana ny nanombonan Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Izany tokoa no anisan'ny tranga faratapony amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ka mendrika tokoa izany ny andinihantsika azy manokana amin'ity androany ity. Fantatritsika fa nandritry ny adiny enina izy dia teo ambony izany hazofijaliana izany. Fotoana fohy izany raha oharina amina olona hafa izay miantona teo amin'ny hazofijaliana io, fa fantatritsika fa izay ny anjaran'ny tompontsika. Ka andeha hijery an'izany hazofijaliana izany isika sy nanombonan Jesosy Kristy tamin'izany, ka amin'ity androany ity ny tiako hanaovana anazy dia hanandrana isika ny hijery ny hazofijaliana araky ny nahitany Jesosy Kristy azy. Ny matetika isika rehefa mieritreritra ny hazofijaliana dia mieritreritra ny akon'izany hazofijaliana izany nataon'i Jesosy Kristy ho antsika, ary marina tokoa izany ary tsara dinihina tokoa izany fa tsisy mahadiso an'izany, fa mba ahafahantsika tena hoe manana fahatakarana lalindalina kokoa amin'ny zavatra tranga tamin'izay fotoana izay sy ankafizintsika an'izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika betsaka kokoa, dia tsara ho antsika ny mahita an'izay zavatra hitany tamin'izy teo amin'ny hazofijaliana. Ka noho izany androany izany no andeha ataontsika dia zara aminareo ahako endrika telo na zavatra telo izay natrehan'i Jesosy Kristy na hoe hitan'i Jesosy Kristy tamin'izy niantona tamin'izy teo amin'ny hazofijaliana teo. Ary amin'ny fandiniantsika an'izany dia andeha hojerentsika hoe inona ny zavatra asehony ireny zavatra ireny, izay zavatra fomba nanatrehan'i Jesosy Kristy an'ireny zavatra ireny, mba ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalantsika ny habean'izay asa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana izay. Koa noho izany aza dia voalohany indrindra ny natrehany Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, voalohany indrindra dia ny tsy fahalalan'ny olona. Ny tsy fahalalan'ny olona, ireo olona maro samihafa manodidina azy io dia ny tsy fahalalany, ary izay tsy fahalalan'ny olona na tsy fahatakaran'ny olona izay dia vao maika maneho ny fitiavany sy ny famindrapony. Tsy takatry ireo olona ireo ny akon'ny zavatra izay ataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana io, tamin'ny hazofijaliana. Ary mety misy sasany amintsika mahafantatra tsara ny Salamo faharoa amby roapolo. Salamo faharoa amby roapolo, ka any no andeha hanombohantsika azy amin'izao hariva izao, dia amin'ny Salamo faharoa amby roapolo. Dia io Salamo faharoa amby roapolo io dia voasoratra amin'ny fijerin'ilay miatrika an'ilay fahoriana, le zavatra andalovan'ilay azo-pahoriana zany sy ny fitarainany ao anatin'izany no hitantsika ao anatin'io Salamo faharoa amby roapolo io. Fantatritsika fa i Davida nanoratra azy ary mety nandalo fahoriana maro samihafa izy tamin'io fotoana io, fa izany dia efa aloka ary efa manondro sahady an'ilay fijaliana, an'ilay fahoriana izay andeha andalovan'ilay mpanjaka araky ny taranak'i Davida tanteraka, dia Jesosy Kristy ny andalo fahoriana mafy ho an'ny zanak'olombelona. Ka ho vakiantsika amin'izany, gagatsika tsy ho vakiantsika aloha ny voalohany, fantatritsika tsara ny andininy voalohany amin'izany Salamo faharoa amby roapolo izany, fa ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny andeha ho vakiantsika aloha. Ny faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Vakiantsika ary. Efa rano ahidina aho ka mivaha ny taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko miempo ato anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana no ametranao aho, fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manemotra aho. Manindrona ny tongotro aman-tanako izy. Mahisa ny taolako rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Hitan'i Jesosy Kristy tokoa tamin'izy eo amin'ny hazofijaliana dia hitan'ireo olona maro samihafa manodidina azy izay
ahoana ozy izay mangarika azy, izay mijery azy, ary ny zavatra hitany dia ny ankabeazan'ireo olona izay mijery azy ireo dia tsy mahatakatra, tsy azon'izy ireo, tsy mahalala an'izay zavatra ataony. Izany tokoa no hitantsika ary fantatritsika loatra ny teniny any amin'ny Lioka 7:20 ohatra. Lioka 7:20-4:30 dia anisan'ilay teny anankifito, naka fitenenana moa Jesosy zany teo amin'ny hazo fijaliana dia arakin'izay vao tanisa ary izay voasoratra atao anatin'ny Baiboly, ary ny zavatra tsapantsika ao anatin'izany dia hoe ny ankabeazan'ny teny izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mitodika any amin'ny hafa avokoa. Misy resaka ataony momba ny olon-kafa manodidina azy amin'izay fotoan'izay. Ka anisan'izay zany araka ny teneniko teo eo amin'ny Lioka 7:20 dia raha jerentsika zany Lioka 7:20 zany dia ny 4:30 dia fantatritsika loatra ny teneniny hoe raiko mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsaroy fa tamin'io fotoan'io Jesosy Kristy dia efa naneso azy ny olona, nikapoka azy ny olona, nandrora ny tarehan'ny olona, namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana ny olona, ireo miaramila Romanina sy ireo manam-pahefana Jiosy izay namely izany tranga. Ary eo dia ny mason'ny olona rehetra dia mijery azy avokoa, ary na dia efa miantona eo amin'ny hazo fijaliana izy dia mbola misy ireo mbola manohy maneso azy, mbola miteny hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia maninona ianao tsy manafaka ny tenanao, miala avy any. Ary amin'izany amin'iny fotoana iny ny ataon'i Jesosy Kristy dia mivavaka ho azy ireo. Mivavaka izy satria fantany fa jamba izy ireo. Jamba izy ireo ka noho izany tsy hitany masom-panahiny ary tsy takatry ny sainy mihitsiny izay zavatra ataony. Raika eo mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy takatry ny sainy fa efa tonga maizina ary tonga donto ny sainy noho ny helony noho ny fahotany ka mivavaka ho azy Jesosy Kristy. Ary izany vavaka izany ihany koa no ataon'i Jesosy Kristy ho anao na tonga anahako sy anao raha efa mpino an'i Jesosy Kristy ianao ankehitriny, nahita ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy. Fa jamba tokoa isika ary maty aza ny fitenin'ny Baiboly azy, maty ny fahotana sy ny fahaverezana isika sy ny helontsika isika. Hitantsika eo aloha kely raha mbola ao amin'ny Lioka 7:20 ianareo dia eo aloha kely n'ilay 4:30 dia tamin'izy teo an-dalana nandeha tany Golgota dia hitantsika eo amin'ny sady ny fony Jesosy Kristy. Misy an'ilay vahoaka betsaka izay nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitetratra ary nitomany dia inona ny tenin'i Jesosy Kristy eo amin'ny 9:20 fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe ry zanaka vavin'i Jerosalema aza mitomany aho fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo fa indro ho avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy ninonon jaza, azafady, izay kibo tsy niteraka ary ny nono izay tsy nononon jaza. Inona ny zavatra tian'i Jesosy Kristy hatongavana eto? Ny fijaliako dia eny fa mafy, fa tsisy dikany izany eo anatrehan'izay ho atrehanao ary ho atrehan'ny zanakao raha mandà ny maizy azy ianao ary mandà an'izao ataoko anao izany. Satria raha amin'izany fotoana izany dia ho avy ny fitsaran'Andriamanitra dia ho aleonao aza ny tsy ho teraka mihitsiny ary tsy nandalo fahazazana mihitsiny toy izay miatrika an'izay zavatra ho atrehanao raha mandà sy mandà ny ataoko anao. Hitanareo ve izany fo ny tompontsika izany? Hitanareo ve izany fonena sy izany fitiavana ananana izany ka anatin'ny fotoana mangidy, anatin'ny fijaliany izay tena nahery-vaika satria tsy zakany aza ny hazo fijaliana ka tsy maintsy nantsoina Simona ilay Kireniana nibata ny hazo fijaliana dia mbola natsiaro an'ireo olona manodidina izy ary honena ny fony ary nangataka tamin'izy ireo mba hitodika any aminy ka handray n'ilay famonjena izay andeha ho atolony amin'io eo amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika ihany koa ny teniny anankiray teo amin'ny hazo fijaliana dia fantatsika loatra raha mbola amin'ny Lioka 7:20 eo ihany tsika dia eo kely eo ihany dia ny 7:70 dia niteneny hoe lazaiko aminao marina tokoa miresaka amin'ilay ray amin'ireo jiolahy
izay ny fantsena teo amin'ny hazofijaliana teo akaikiny izy ka miteny amin'ny jolay io, lazaiko aminao marina tokoa anio ny aonanao amiko any paradisa. Hitanareo ve ny fon'ilay mpamonjy ao anatiny ny fotoana mangidy izay andalovany, dia mbola hitantsika ny fitiavana izay nanosika azy natonga azy teo, dia mbola hitantsika ny fitodiany ary fibanjina ary ny fijerevany hatrany amin'ireo olona manodidina azy. Hitany fa tena very tokoa ireo olona ireo, hitany tokoa fa tena hoe jamba no ny fahotana ireo olona ireo, ary hitany fa mila famonjena ireo olona ireo, ary nanolotra an'izany famonjena zany izy na dia tamin'io jolay io izay teo amin'ny hazofijaliana. Dia mbola hitantsika ihany koa ny fo n'izany ny Jesosy Kristy ary ny fikarakarainy manokana aza an'ireo izay efa mpanaradia azy. Dia andao ny antsika vetivetika eo amin'ny Jaona toko 7:10 indray, dia eo amin'ny Jaona toko 7:10 dia jereo ny manomboka eo amin'ny 5:20 hoe ary nijanona teo akaikin'ny hazofijaliana Jesosy, ny reniny sy ny rahavavin-dreniny Maria vadin'ny Klopa ty Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny, rahavehivavy, indro ny zanakao. Ary koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Tsy misy teny hafa andeha aloky ny vavan'i Jesosy ao aorianan'io ankoatrany hoe mangetaheta aho ary le teny farany hoe vita. Ka hitantsika amin'izany talohan'ny hazofijaliana, nandritry ny hazofijaliana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia nasehony ny fitiavany sy ny fony honena ny fanahy ny olona. Nefa ny olona ve, inona ny toetra ny olona tamin'izany? Nandà azy, nolaviny olona izy, ary ka hatramin'ny ireo mpanaradia azy aza dia nitsoaka, tsy nisy teo ankoatran'ny Jaona zany izay hitantsika eto eo amin'ny Jaona toko 7:10 teo. Ny olona izay nanehoany an'izany fitiavany izany dia fahavalony, kanefa tsy nijereny izay zavatra izay, fa natosom-pitiavana izy ary naneho fitiavana. Ny Jaona voalohany toko 7:11 dia miteny hoe izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Tsy hoe fotsiny izany Jesosy naneho hoe inona ny afaka ataon'ny fitiavana, raha sendra hoe tena namaritra, nanome famaritana vaovao an'izany tena atao hoe fitiavana ho antsika Jesosy Kristy. Tena naneho izy hoe tsy misy fitiavana ambony noho izay, ary izay fitiavana izay dia nanosika azy niatrika ny fahoriana lehibe ho antsika. Ary tao anatin'izany fahoriana izany no tena ahafantarantsika, no tena ahitantsika ny alalan'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Any amin'ny Jaona toko 5:17 dia miteny an'izao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka ny andidiko anareo. Hitantsika mazava eto fa Jesosy Kristy miteny fa izay raisy no sakaizany, izay raisy no eo akaikin'ny fony manokana, izay nanomezany ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, dia ireo izay hibebaka any amin'ny fahotany hino azy ary anaraka, andeha araka izay andidiny azy ireo. Anisan'izany ve ianao izay mihaino ankehitriny? Ary hita taratra amin'ny fomba iainanao ve ny fatsapanao an'izany fitiavana sy izany famindrapo sy izany fahasoavana izay niraisinao avy tamin'i Jesosy Kristy izany? Fa niatrika teo ary niatrihan'i Jesosy Kristy tsy ireo olona ihany ary ireo olona ao anatin'ny tsy fahalalany, fa eto ihany koa dia hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa niatrika teo ihany koa i Satana sy ny demonia ao anatin'ny fahasosoran'izy ireo lalina. Ny fahasosoran'ny Satana sy ny demonia no niatrehany Jesosy Kristy ihany koa teo amin'ny hazofijaliana mba hanehoany ny fandreseny eo ambonin'izy ireo. Andao ny isika hiverina indray any amin'ilay Salamo 2:20 teo. Ny zavatra tiako ampiasena anareo avy eo amin'io Salamo 2:20 io. Ny Salamo 2:20 dia ny 1:12 ka hatramin'ny 7:12 indray ny andeha hovakiantsika. Ny Salamo 2:20 dia ny 1:12 ka hatramin'ny
3:10. Aza manalavitra ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko ireo omby lahy ny mahery ny basana manemotra. Misy sanasana vava amiko izy, eny liona mameravira sy mierina izy. Ny lay tanin'ny basana moa dia tany anankiray izay tena hoe tany mamokatra be akaiky ny reniranon Jordana zany, dia io renirano Jordana io mamatsy rano azy ka vokatra be ny amin'iny faritra iny, maniry tsara ny ahitra, ka ny omby lahy avy amin'iny faritra iny dia nalaza ary fantatra fa tena hoe omby lahy natanjaka. Ary eto izy dia ampiasaina ohatran'ny hoe sary zany, sary anteny anehoana an'ilay hery izay nananan'ireo fahavalon'i Jesosy Kristy, izay nanatrika an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Ary hitantsika ihany koa fa tsy izay ihany sary anteny ampiasaina, fa raha jerenareo ny 9:7 dia miresaka mombana liona mameravira sy mierina izy eto. Rehefa mahita an'io tenin'io isika tokony misy teny anankiray avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra tonga ao an-tsaintsika. Taiza ihany koa tsika nahita momba an'izany liona mierina izany. Eny, any amin'ny Petera 1:5-9, fantatro fa izay mihitsy ny tonga ao an-tsainareo ankehitriny. Ary fantatrareo zany hoe iza no tian'i Jesosy Kristy ho lazaina eto dia Satana sy ny demonia. Ka eritrereto iraiso an-tsaina zany, tamin'i Jesosy Kristy ny fantsihana teo amin'ny hazofijaliana dia mbola nitsilany amin'ny tany ny hazofijaliana amin'izany. Ka raha nitsilany izy tamin'ny tany teo, raha natompy ny masony mijery ambony dia tsy ny lanitra ihany no hitany, fa hitany ihany koa izay zavatra tsy afaka hitan'ny masontsika, dia ireo fahefana rehetrarehetra any amin'ny lanitra any amin'ny tsy hita maso any. Ahoana moa ny tenenan'ny Efesiana 4:12 azy, isika hozy dia tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa mitolona amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famaizinana izao, dia ny fanahy ratsy rehetra izay any amin'ny lanitra. Tamin'io andro io dia tsy nitolona, tsy niady tamin'ny nofo aman-drà ihany Jesosy Kristy, tsy niady tamin'ireo miaramila Romanina izay nampijaly azy ihany Jesosy Kristy, fa niady tamin'ireo fanapahana sy fahefana sy fanjakana, ireo heriny rehetra ny Satana rehetra izay nanao izay azony atao rehetra mba hanoritoroana an'i Jesosy Kristy, mba hahatonga anazy ho lavo, mba hahatonga anazy ho latsaka anatin'ny fahotana noho ny faneren'ny fahoriana sy ny faneren'ny fijaliana. Fa fantatritsika fa ny tompontsika dia tsy nanota, ny tompontsika dia tsy latsaka tamin'izany, ny tompontsika dia tsy ohatran'ilay Adama voalohany izay fantatritsika fa nilatsaka, tsy tanatina tsy noho ny fahoriana sy ny fijaliana akorany, fa noho ny fitomana azy fotsiny sy ny teny famitahana. Dia fantatritsika fa voafitaka ilay Adama voalohany, fa ty anankiray ty Adama vaovao ity lohan'ny olombelona vaovao ity, ao aminy dia nijanona madio, nijanona tsy nanota mihitsiny. Fantatritsika ny karazana fahoriana izay afaka ataon'ny Satana amin'ny olona raha tadidinareo ny tantara ao amin'ny bokin'i Job. Ary raiso izay zavatra nahazo an'i Job dia atao vinjato iny arivo aman-tapitrisa avo eny. Izany zavatra izany dia hanomboka ho tsapantsika hoe inona ny karazana fijaliana ara-panahy fitorotoroana ny any saina sy ny any am-pon'i Jesosy Kristy tany izay nataon'ny Satana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Na dia fantany aza fa tsy afaka manajanona an'i Jesosy Kristy izy, tsy midika izany fa tsy nanandrana. Ary fantatritsika fa tena mankahala an'i Jesosy Satana satria fantany fa raha tanteraka Jesosy Kristy io zavatra ataony io dia tapitra ny momba azy. Ka noho izany nanao izay ny azony atao mba hanoritoroana azy nandritry ny adiny 3 tamin'ny nametrahany Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana nanomboka tamin'ny 5 ka hatramin'ny 12 atoandro dia nanoritoro azy sy nampijaly azy Satana sy ny heriny, ny fahefana rehetra any amin'ny lanitra, any amin'ny rivotra, any amin'ny tsy hita maso any dia niaritra an'izany Jesosy Kristy. Andaony isika vetivetika ao amin'ny Kolosiana 2 indray. Zavatra anankiray ihany koa dia tiako ho ampiasaina anareo. Ao amin'ny Kolosiana 2
dia Kolosiana toko faharoa efa nivakiantsika fa tsy manina vakiantsika manomboka eo amin'ny 7:10 fa ny 7:5 no tena tiako hisarena ny saintsika androany. Manomboka eo amin'ny 7:10 amin'ny Kolosiana toko faharoa. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforana ny nofinareo dia novelominy miaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra, ary novonoiny ny soratana ny didy izay niampanganantsika dia nisorina tsy ho eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazofijaliana. Jereo ny 5:10. Ary nisorina tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary no ny hazofijaliana dia naseho ny miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Ilay teny dia hitanareo misoratra kely hoe nisoriny tsy eo amin'ny teniny, dia afaka adika ihany koa hoe noreseny ka nobaboiny. Inona moa zany nisoriny? Inona moa no nireseny? Inona moa no nobaboiny? Dia ireo fahefana izay manodidina azy, ireo fanapahana izay manodidina azy. Ary hitanareo ve zany fa naninona hono izy rehefa vitan'izay dia nandresy, resin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, tsy hoe fotsiny ny hoe ny herin'ny fahotanao, fa tena hoe ny herin'ny Satana sy ny demoniny rehetra dia resiny tanteraka. Ireo izay nanagejanao, ireo izay natonga anao ho babo ny fahotana, natonga anao ho andevo ny fahotana, dia izy indray no nandevo azy ireo, izy iray no nababo azy ireo. Azonareo ve ny akony nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana? Tena fiainana mpandresy marina no afaka hananantsika eo amin'ny Jesosy Kristy, satria izy efa nandresy tamin'ny maty teo amin'ny hazofijaliana. Izy dia tanteraka amin'ny planina ny famonjen'Andriamanitra, dia nandresy an'i Satana sy ireo fahefanana tsy hita maso any rehetra Jesosy Kristy. Misy akony bebetsaka kokoa noho ny tsy fandehanantsika fotsiny any amin'ny elo, ary ny mahatonga ny fahotantsika ho voavela ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, fa mbola eo ambonin'izany ny nataony teo amin'ny hazofijaliana no ahafahantsika miaina n'ilay fiainana vaovao, satria efa tsy andevo ny ota intsony isika, efa andevo ny famarinana. Ary izay ilay fiainana vaovao izay atolony ho antsika izay bebaka amin'ny fahotana sy mino azy, mino an'izay zavatra natao. Nandritry ny adiny 3 dia niatrika ary natrehan'i Jesosy Kristy tokoa i Satana sy ny demoniny izay nanandrana nanorotoro azy. Ka rehefa tonga tapitra izay adiny 3 izay, dia izy ireo ihany koa dia lasa nijery sisa, lasa spekta sisa, raha azafady raha mampiasa an'izay teny izay, satria niditra an-tsehatra Andriamanitra. Izay ilay zavatra fahatelo izay natrehan'i Jesosy Kristy. Nanatrika ny tsy fahalalan'ny olona izy, nanatrika ny fahasosoran'ny Satana sy ny demoni izy, ary nanatrika ny fahatezeran'Andriamanitra. Nanatrika ny fahatezeran'Andriamanitra izay maneho fa hoe ampy ary tomombana ny asa nataony teo amin'ny hazofijaliana. Nahafa-po tanteraka an'Andriamanitra ny asa nataony teo amin'ny hazofijaliana. Ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny alahady lasa teo moa dia nisy hafatra izay nataoko momba ny aizina izay natrehany Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana io. Afaka ianonareo moa izany atao amin'ny pejy Madagascar 3M na amin'ilay pejy atao hoe mitsangana mihazava, dia afaka ho hitanareo izay teny kely fizarana kely nataoko momba an'io aizina io, ka tsy andeha any Antsipriany loatra fa ho fitiniko vetivetika ho antsika izay manatrika eto ankehitriny. Any amin'ny Deutéronomia 4:1-12 ary any amin'ny Genesis 5:1-12 dia hitantsika fa rehefa nihidina Andriamanitra ka hanao fanekena na tamin'ny Abrahama na tamin'ny Mosesy, dia rehefa nidina izy dia nisy aizina nanodidina io toerana io. Dikan'izany ny aizina dia anisan'ny fomba izay entin'Andriamanitra hanehoana fa manao fanekena izy. Ary eto eo amin'ny hazofijaliana dia nanomboka tamin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 3 dia maizina ny andro. Izany dia maneho tokoa fa
tonga Andriamanitra anao fanekena vaovao amin'ny olona, fanekena vaovao amin'ny rany Jesosy Kristy araka ny efa fantatritsika. Ny Baiboly moa miteny antsika fa ny masoandro dia tsy afaka naneho ny hazavany, ary ny anton'izay dia satria resin'ilay herin'ny fanatrihan'Andriamanitra ny herin'ny masoandro. Eritrereto an'izany io masoandro izay hitantsika miredareda mafy be io, indrindra amin'izany amin'ny 12 atoandro izany, dia tsy nahavita naneho ny heriny satria mbola mafimafy kokoa noho izany ilay hery izay nanatrika teo dia ny fanetrehan'Andriamanitra. Ary tonga Andriamanitra mba handatsaka ny fahatezerana amin'ny zanany. Hitantsika ny eo amin'ny Isaia 7:50 hoe sitraka ny Jehova ny hanoro-toro sy hampangirifiry azy. Ary tena nangirifiry, tena nangirifiry. Tsy hoe fotsiny izany navelan'Andriamanitra nampijalian'ny olona Jesosy Kristy. Tsy hoe fotsiny izany navelan'Andriamanitra nampijalian'ny Satana Jesosy Kristy, fa izy mihitsiny no nanoro-toro sy nampangirifiry azy satria izy mitondra ny helintsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tena afaka tao aorianan'izay adiny telo izay niatrehan'izay fahatezeran'ny rainy izay no nitenenany mba hanatanteraka ihany koa an'ilay teny izay fantatritsika any amin'ny Salamo 2:2 le hoe Eli lama sabakitany, hoe natsapany tokoa fa tena ohatrany nandao azy amin'ny maha-olombelona azy ny rainy, satria niatra taminy avokoa ny fahotantsika rehetra sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izay fahotana izay. Andaony isika ao amin'ny Romanina 7. Toetina vetivetsika ianareo amin'ny Romanina 7 dia manomboka eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20 no vakiantsika amin'izany andiny izay sasany amin'ireo izay fantatritsika tsara. Romanina 7 manomboka eo amin'ny 7:20. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana. Le teny hoe fanavotana dia hitantsika fa azo adika ihany koa hoe fanatitra fampionoana pahatezerana amin'ny finoana, hanehoana ny famarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferana, mba hanehoana ny famarinana ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Efa vita tanteraka ny fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny fanatitra izay nataon'i Jesosy Kristy dia nahafa-po ary ampy teo mason'Andriamanitra. Ary nataon'izay zavatra izay jereo tsara eo amin'ny 4:20 mba hanamarinana an'ireo izay manana finoana an Jesosy Kristy. Ary hitantsika amin'izany ny tanterahan'i Jesosy Kristy ho antsika. Ny zavatra tiako tsikaritrintsika ihany koa dia izao: ireo olona na fahefana izay natrehan'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany mbola manodidina antsika ihany ankehitriny. Isika mbola eto, isika ny olombelona, Satana mbola eto, mbola izy ihany ilay liona izay mitady an'izay ho harapany araka ny tenen'ny ten'Andriamanitra, ary Andriamanitra mbola eto. Ny zavatra samy hafa fotsiny dia izao: efa tsy eo amin'ny hazo fijaliana intsony Jesosy Kristy, ary tsy hanepasana intsony izy aza. Efa nitsangana tamin'ny maty izy, efa niseho tamin'ny olona maro izy, efa niakatra tany an-danitra izy, efa nandefa ny fanamasina izy, efa mipetraka eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra izy ankehitriny, ary mivavaka ho an'ireo izay nametraka ny finoany ao aminy sy amin'izay nataony. Ry namana, misaintsaina an'ilay fanoloran-tena izay nataon'i Jesosy Kristy 2000 taona ianao androany, dia eritrereto ny akon'izany ho anao ankehitriny. Eritrereto fa tena tsy afaka miady amin'ny fahotana ianao amin'ny herinao manokana, satria ianao dia jamba ary tsy manam-pahalalana ary tsy manana fatakarana antenan'izany fanjambahanao izany, tahaka n'ireo olona izay nametraka an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ireo.
Ary ianao ihany koa dia tsy afaka manohitra ny herin'ny Satana sy ireo fahefana any amin'ny rivotra ireo raha amin'ny herinao manokana. Malemy loatra ny nofontsika na dia maniry aza isika, fa ny ilainao dia ny fanetrehana sy ny fandresena izay atolotra ilay efa nandresy ary efa nababo an'ireo fahefana any amin'ny tsy hita maso ireo. Mila an'i Jesosy Kristy ianao. Mila an'i Jesosy ianao. Mila an'i Jesosy ianao raha tsy mino azy, raha mbola tsy natolotra ho azy ny fiainanao ankehitriny, dia mila an'i Jesosy ianao satria ny fahatezeran'Andriamanitra dia mbola eo aminao. Ny entin'i Jesosy Kristy rehefa navelan'i Jesosy Kristy rehefa tanterain'i Jesosy Kristy dia ny fahatezeran'Andriamanitra ho an'ireo fahotan'ireo izay mino azy. Fa ho an'ireo izay mbola tsy manana azy ho solivava dia ny fahatezeran'Andriamanitra no atrehanao mandrakizay. Fa raha efa mpino an'i Jesosy Kristy ianao dia mila an'i Jesosy Kristy ihany koa. Ary mila mahatsiaro hatrany ny hazo fijaliana. Satria teo amin'ny hazo fijaliana no nahatonga azy ho tompony finoanao sy mpanefa azy. Zava-dehibe loatra ho antsika ny hahatonga antsika hijery hatrany sy banjina hatrany an'izany hazo fijaliana an'i Jesosy Kristy. Ary izany teny izany no tiako hamarana antsika azy, teny izay indramina avy ao amin'ny Hebreo 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Hebreo 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika ho anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an'i Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloana, ka dia efa mipetraka eo an-tanan-kavanana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fananareo. Aoka isika rehefa sy anabavy eo amin'ny Tompo, hijery hatrany ny hazo fijaliana an'i Jesosy Kristy, mba hahatonga antsika tokoa hazoto hanaisotra sy hanala an'ireo fahotana izay mora malaky mahazo antsika, ary hahatonga antsika hazoto amin'ity hazakazaky ny fiainana ity, ary hahatonga antsika tsy ho ketraka ao anatin'izany, fa hita tokoa fa ny hery izay nentin'i Jesosy Kristy niatrika an'izany hazo fijaliana izany, ny hery izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no hery atao anatintsika ihany koa, ao anatin'izany ady, ao anatin'izany hazakazaka izay anotrehantsika izany. Amen. Ka engane nampahery anareo izany teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany, ka tonga anareo hiazakazaka hatrany sy hanatanteraka hatrany ny lay hazakazaky ny finoana, lay ady tsara, mpandram-piverenan'i Jesosy Kristy na mpandram-patsony ianao hody any aminy. Dia tapitra amin'izay ny fandiniantsika ny tranga tamin'iny herinandro masina iny. Raha sitrakareo ary raha sitrapon'Andriamanitra, mety mbola hiverina eto ihany isika amin'ny herinandro ambony, ny andiniantsika indray ny tao aorianany izay nahafatesan'i Jesosy Kristy izay, ny inona moa nataony nandritran'izay 3 andro tao am-pasana izay, ary tena 3 andro marina ve sa firy marina izy ity, ahoana ny fitsanganany amin'ny maty, niseho tamin'iza marina izy, sy ny sisa. Afaka hodiniantsika angambany izay amin'ny herinandro ambony raha sitrakareo ary raha sitrapon'Andriamanitra. Dia mbola misaotra anareo nanatrika ka hatramin'ny farany androany, dia samy mitahiny Tompo daholo ary manaova zoma tsara, zoma masina sambatra avokoa ianareo rehetra. No matompo.